Ny latsambaratra ny fiangonana Kempalabaiky ny alofany olona ampolo ny tany Uganda ny sabotsy lasa teo olona 7 vehivavy ny 5 sy lehilahy 7 manodidina ny 7 ka hatramin'ny 8 taona no namoy ny ainy vokatra izany faratra ny latsaka izany. Ny zavatra toy ireto dia indraindray mampametra-panontaniana ny hoe aiza Jesosy ary taiza i Jesosy tamin'ity varatra ny latsaka ity fa tsy mba nisakana izany filatsambaratra izany. Tompoko vavy izy tompoko lahy mialohany idirantsika amin'ny resaka izay ataontsika modia mbola toy ny mahazatra entanina foana ianareo mba hiaboneny chaîne sy hanao j'aime ny video ary hametraka ny komantera ihany koa. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany tena herisoantsika amin'ny filazanany zavamisy ato anatin'ity video ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy hajaina. Resaka Andriamatoa Tahina Razafinjoelina mona hanomboantsika ny resaka izay ataontsika izy ity moa mikasika ny panneau solaire araka ny efa nampanantenain'ny Tahina Razafinjoelina ireo mpianatra eo amin'ny ivontoeran'ny tanora eny Ambohipo dia tonga ny panneau solaire ary efa eo ampametahana ny teknisianina malagasy. Izao no natao dia ny afahan'ny tanora mianatra miditra amin'ny 7 ora hatramin'ny 4 ora hariva. Marina fa solosaina miisa 30 no hianarany mpianatra ao. Izany moa ny vaovao tsara izay noentiny ity Tahina Razafinjoelina ity ka mahafaly anay ny manambara izany ianareo rehetra ary isorana izy satria anisan'ny tena zava-dehibe moa izany fanampiana mpianatra izany satria ny fianarana no tena anisan'ny ilaina amin'ny fiainana ankehitriny. Rehefa voazara moa ny mikasika any Tahina Razafinjoelina sy ny fanampiana izay nataony iny ndeha harozarentsika kely ity loharanom-baovao izay navoaka ny Ferinantselo ity. Izy ity moa dia resaka EPP Biroroha Est any amin'ny distrikany Biroroha sy mba omaly noho ny orambehony ity sekoly ity. Jereo zato izany sariny sekoly izay sy mba omaly zany tena mampalahelo indrindra ireo ankizy mpianatra ao amin'ny EPP io tena mampalahelo aingany io vavavy vetivety moa ity olana ity. Filoham-pirenena teo aloha moa no hiraisantsika manaraka ity tsy iza moa izany fa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Anisan'ny filoham-pirenena izay tena bebitia moa izy ity ary mbola beo raha teny olona manimanina an'ity filoham-pirenena teo aloha ity. Tsingeritaona nahaterahany Hery Rajaonarimampianina ny androany feno 40 taona androany i Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina izay efa filoham-pirenena tao Madagasikara tamin'ny taona 2012 hatramin'ny taona 2012. Ary ity filoham-pirenena teo aloha ity dia manana antoko velona ihany koa izy izay antsoina hoe SVM. Efa fantatran'olo maro moa izany ary tsy mila ampahafantarina fa tsy maintsy lazaina fotsiny. Miarahaba sy mirarisoa any filoham-pirenena teo aloha moa izay ato anatin'ity chaîne ity. Hoela velona ianao Andriamatoa Filoha Hery Rajaonarimampianina ary aingany ho tonga amin'ny tanjona irina indrindra azakivy miady ho an'ny tombotsoam-pirenena sy miady ho an'izay masoa ny vahoaka malagasy. Rehefa avy nilaza ny filoham-pirenena teo aloha isika ndeha resika hijarakely ity hafatra tamin'ny kafaliana izay nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny. Tamin'ny kafaliana no nandraisako ny masovovovoan'ny Republikan'ny Angola tsy iza moa izany fa Andriamatoa Orlando hoy ny filoha Andry Rajoelina ny androany. Anisany notsindriny ity filoha ankehitriny ity ihany koa ny hoe mihamafy orina hatrany ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo firenena Afrikanina izay tohateny eto anivon'ny kontinanta. Mariky izany ny fifanantonana eo amin'ny firenentsika amin'ny ara-diplomatika sy ny fifandraisana mivantana. Izahay ato anatin'ny chaîne ihany koa dia mirarisoa any filoham-pirenena ankehitriny aingany havita be ary ho tahin'Andriamanitra hatrany ianao Andriamatoa Filoha. Resaka fahatapahan-jiro indray ny manaraka izay ho resantsika. Nampitombona ireo fiarabe mpitatitra solika sy menaka mavesatra avy any Toamasina mankany Antananarivo hampihodina ireo milina lehibe eny Ambohimanambola. Ny andro ny talata 5 Novambra 2024 fiara mpitatitra solika miisa 12 no nanainga hiazo any Antananarivo ary efa tonga eny Ambohimanambola. Raha toa ka fiara mpitatitra miisa 15 hafa no
tonga teny antoerana ny maraina teo. Voalaza nefa fa ho fanajana ny fenitra teknika mba tsy ampididoza dia tsy maintsy mbola miandry 4 ora aorian'ny ahatongavany ireo solika mavesitra notanterina tamin'ny fiarabe vao azo ampiasaina. Aleo hajanona antsika hatreo ihany koa ny resaka iny fahatapanjiro sy ny ireny fiara izay mpitatitra solika mavesatra ireny, ndeha resika hiresaka kely ny mikasika ny Croix Rouge. Nampahafantarina tetsy amin'ny hotely Moringa ny fandaharan'asa fiarahamonina tsara fiomanana sy mihoatry manoloana ny loza voajanahary izay tantanan'ny Croix Rouge malagasy. Tsara ihany koa ny mampahafantatra ary tsara ampahafantarina ihany koa fa haharitra telo taona ity tetikasa ity izay vatsian'ny firenena Britanika vola. Faritra Menabe sy Atsimo andrefana no hisantarana ny asa ary heverina ny fihitarana any amin'ny faritra hafa. Zay moa ny mikasika aniny Croix Rouge malagasy iny, ndeha resika hiresaka kely ny hafatra izay ampitiavana nataon'ny Tojo Ravalomanana. Tsy afaka manao hatsiramby ny fivelomany hafa isika, tsy maintsy mitady olana miaraka isika mba ho tombotsoa ny fiarahamonina hoy Tojo Ravalomanana. Fionany tamin'ireo delegen'ny mpivarotra Beoririka, Andravoanga ary Besarety moa no nanaovany izany resaka izany. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika Tojo Ravalomanana, ndeha resika hiresaka kely ny mikasika ny haratsiampanahy. Ny taraina moa ireto olona ireto noho na haratsiampanahy izay misy eo amin'ny olona, indrindra ireo olona mpiray tanàna ary indrindra raha teo ny mpiray tanindrazana. Ny antony izay tena nampitaraina izy reto noho ny izany haratsiampanahy izany moa dia ny hoe nisy nanimba sahady ilay takelaka famantarana tanàna ao Andilantomoendry. Io takelaka famantarana tanàna ao Andilantomoendry moa dia nataon'ny Franky ilay kandidany ben'ny tanàna Antanandava distrikany Mandritsara. Ireto hitantsika amin'ny sary ireto moa izany nisy nanimba izany koa dia nampalahelo any olona tao ka nahatonga izy reo nilazany hoe haratsiampanahy rezao toboko hoy izy reo. Ny vaovao avy any velany, ny vaovao avy any ampitan-dranomasina no hamarana antsika tanteraka ity video ity, ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Nandresy i Donald Trump vita ny fifidianana ka araka ny voka mpifidianana dia nivoaka ho mpandresy i Donald Trump. 776 ireo mpifidy lehibe azony Donald Trump raha toa ka 426 no azony Kamala Harris tamin'ity fifidianana filoham-pirenena ao États-Unis ity. Félicitations ary congratulations na hoe arabaina manokana ianao filoham-pirenena Donald Trump noho n'izao fivoahana ho mpandresy izao. Arabaina manokana izy noho n'izany dia izy no président de l'Amérique, noho n'izany dia izy no président vaovao izay efa teo moa izy teo aloha fa niverina amin'ny toerany indray. Zay ihany koa ny namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahajaina, mankasitraka anareo rehetra na vitana ihany ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ny mbola hanarahanareo ny video manaraka izay alatsaka MCC tsy ankijanona tsy ankiato ato. Zay fa tsy ato analavany resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.